Parlementa CT iray na kongresin'ny tetezamita avy eo anivon'ny HPM no niditra ponjavonjomaika tao Mananjara noho ny raha nisy tany an-toerana. Raha ny fanazavana nentin'ny professeur Ralson Roger moa dia hoentin'ny minisitra misahana amin'ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana eo anivon'ny gouvernemanta ity raha ity. Ny tsara ho fantatra manodidina izay ary. Marina nisy tokoa fikambana aminay amin'ny HPM zany amin'ny kongresin'ny tetezamita zay araky ny vaovao farany dia natao mandat de dépôt izy zany. Izy io marihana fotsiny fa vokatry ny ady hevitra ny fanaovana tamin'ny ministre ny mine zany izay natrehako zany natrika teo mihitsy ary nitapaka tamin'izay teo le 24 eo anandray. Izy io zany dia mikasikana permis nanana madama anankiray izay efa suspendu permis io araky ny filazan'ny ministre ihany zany ary io carrière io zany tokony tsy sokatra nefa noho ny nataon'le madama zay mivarotra an'io tamina olona ao Fianarantsoa Sononga izany dia nosokafan'zareo fotsiny le izy dia tsy nanaiky an'izay zany nipolina tany Mananjary dia nandefa délégation Antananarivo ary nidina tany Andriamatoa CT Silberman nitondra ordre de mission hijery ny zava-misy any nanatona gendarme tany Mananjary izy fa tsy afaka nanome olona ny gendarme satria tsy maintsy hitondra nireo sinoa tao Mananjary reo dia nisy olana tao dia nanatona ny miaramila koa tsy ampy élément tao dia nidina anankiroa izy nidina tany ka tsy mitombona le hoe tondra fokon'olona izy androban'le andoro tanàna satria 80 kilometatra ny tanàna elanelan'ny misy any Mananjary amin'ny fiadanana dia tsy mitombona zany zay fa voatony izy dia samborin'ny gendarme tao dia nasiny chaîne zany izy mbola dia io zay hitantsika mifarany amin'ny mandat de dépôt mazava anefa fa tsy ara-dalàna ny hipetrahany gendarme anankitelo eo araky ny vaovao eno noho izy ireo avy amin'ny Fianarantsoa nalefana akao.